Ary mankasitraka ihany koa ny Bishop Patrick sy Révérend Phare Andrianarivo izay tena ray aman-dreny mampianatra sy mampivelatra amin'ity asa fanontany ity androany. Dia tsika hanandratana an'Andriamanitra androany dia hisaotra an'Andriamanitra noho ny havitiavana. Ray misaotra anao izay Andriamanitra androany fa mbola afaka indray niona aminao eto amin'ity toerana ity. Mbola afaka indray nideranao sy hanome voninahitra ny anaranao indray androany. Fa namasinao ianao dia iray ny somena voninahitra androany. Ianao le Yahweh, ianao le Alpha, ianao le Omega Andriamanitra. Ianao dia iray ny somena voninahitra eto amin'ity toerana ity androany. Tsy misy afa-tsy ianao rery andro. Ianao Yahweh, ianao Yahweh. Atao fonao rehetra izany. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Tsy fotoana favaka izany androany. Ameo sehatra ny fanamasina androany. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao le Alpha, ianao le Omega. Mamefinaritra ny anaranao izay Andriamanitra androany. Ianao le Andriamanitra mendrika ny voninahitra. Ianao le Andriamanitra mendrika no sanatra ambony indrindra. Ianao le Andriamanitra ambony indrindra. Ianao le Andriamanitra be voninahitra. Hallelujah. Vetsika ihany zany ianao ny Yahweh. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Ianao tokoa Andriamanitra le Andriamanitra mendrika indrindra. Etsy Andriamanitra dia mbola te hame voninahitra ny anaranao hatrany. Manaja anao izay Andriamanitra fa lehibe indrindra ianao Tompo. Mandohalika izay, miondrika izay androany, fenao le Yahweh. Mandoalika miakuka Yahweh, mandoalika miakuka Yahweh. Zay fotsiny ihany mandoalika miakuka. Mandoalika miakuka Yahweh. Hallelujah, wana. Mandoalika miakuka Yahweh. Mandoalika miakuka aminao. Mandoalika miakuka Yahweh wana. Mandoalika miakuka aminao Tompo. Mandoalika miakuka
Yao vetsika faran'izany manjoalika miankoaka aminao tompo halleluia manjoalika miankoaka Yahweh manjoalika miankoaka Yahweh kiarakilasika androany Yahweh oh Yahweh 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 wana oh Yahweh Andriamanitra mendrika ny voninahitra ambony indrindra halleluia fa tsisy nitsoanao Andriamanitra faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny ao anatin'izao fandarina izay anaranao Facebook live ny pejin'ny fiangonana Saina sy ny radio fandresena 97.4 misaotra an'Andriamanitra ko mandrakariva ny amin'ny fotoana tahaka izao sy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa Bishop Dr Patrick sy Révérend Fara amin'ity anio ity indray. Raha resakitsika mahakasika ny fanatitra androany dia ny famafazana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia anisany tena zava-dehibe satria araka ny bokin'ny Genesisy toko 7:12 izay vakiako aminao hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanapitsarana ny taom-pamafazana. Dika zay zany famafazana tsy mitsahatra mihitsy ny famafazana raha te hijinja isika satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe sy ny taom-pijinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Tadio tsara fa mahatoa ianao manaraka izao fandaharana izao dia anisan'ny ankasitrahan'Andriamanitra ianao ny amin'ny famafazana izay ho ataonao satria tsy kisendrasendra ianao raha manaraka izao fandaharana izao amin'ny Facebook live mety hoe mety mahazatra anao ny manaraka ny fandaharana fa sahako milaza aminao androany fa raha miteny tenin'Andriamanitra hoe tsy hanapitsarana dika zay androany tena mampirisika anao hamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino zay zavatra nataonao tao amin'ny fanjakana tsy mba olombelona izy ka handainga tsy mba Andriamanitra manadino izy tsaroany ny zavatra zay ataonao androany mampirisika anao mamafaza le tsara le votsara araka ny bokin'ny Korintianina hoe le amin'ny fofeny fitiavana amin'ny finoana anao mafazantsika indray amin'ity androany ity satria Andriamanitra te hitahanao manokana mataonao tonga tojo amin'izao fandaharana izao na iza n'aiza toerana misy anao mamafaza le votsara zay fanome ny tompo anao ary te hampirisika anao satria raha miteny izy hoe tsy hanapitsarana dika zay zany mila tsirerakantsika mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria arakaraka ny hamafazantsika no hijinjantsika. Marina loatra ny teny malagasy le hoe arakaraka le zay mahihatra ihany ozy izy ny lany be fa ny minitra ianao tena takatra ao tokoa fa mamafy ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra
ary tena tonga am'le toerana tena salonaka ianao androany tehiteny aminao hoe afafazo le vo tsara indrindra zay nomena andriamanitra anao ao anatin'izay tehiteny aloha rahalarina zay mety afahanao mamafy an'ireo vo zay efa nomanina ho an'ny tompo amin'ity androany ity a de misy ny numéro telema moa zany a 034 81 984 83 034 81 984 83 na ihany koa 034 85 604 04 034 85 604 04 ny numéro RTL kosa dia 033 02 092 30 033 02 092 30 na ihany koa 032 97 096 84 zay numéro orange averiko indray mandeha 032 97 096 84 am'ireo laharan'ireo no afahanao mamafy zay vo zay tena tsara indrindra omeo an'ny tompo androany tojo an'le salonaka ianao amin'ity androany ity a ao anatin'izay tsika andeha anaraka hira fiderana anankiray a ao anatin'ny famafazanao a ny fanatitra ao
Jehovah. Mino fa namafiny tsara indrindra ianao a le voza ny meny tompo anao a nafafinao tao amin'ilay sanylonaka ivavakantsika ny amin'ny voa zay nafafinao tamin'ity anio ity raha eo mbola misaotra anao zay ary mamevonahitra anaranao nizaniza tompo namafy tato anatin'izao salonaka zay fanipreparenao zao aoka izy jinja tompo araka ny voa zay nafafiny avy na mitokantrano zany na amin'ny fahasalamany zany na amin'ny asany zany na mila fanafahana izy na mifanangana ny projet zany amin'ity androany ity tompo aoka hoprofonao tokoa fandriamanitra marina amin'ny teninao ianao nizanizana mafy dia tsy maintsy hijinja izy ao anatin'izany hijinja izy tompo araka ny teninao avy zato eny ho voninahitra ianaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Ao anatin'izay dia tiapatsaka kely farany ianao ireo laharana tarobia zay ahafahanao mamafy ny voa ihany koa raha ohatra mbola tsy tafiditra ianao tao anatin'izay averiko ihany 034 81 984 83 034 81 984 83 na 034 85 604 04 ao ihany koa ny numéro RTL 033 02 092 30 033 02 092 30 misy ihany koa ny Orange Money zany 032 97 096 84 032 97 096 84 zay raha moa zany ny fandarantsika tamin'ity andro anty hiditra anatin'ny fandarana manaraka isika izao fianao le Andriamanitra mahagaga ianao le Andriamanitra avo indrindra le tsisy antsoanao Andriamanitra ianao le Andriamanitra tsara indrindra ianao le Andriamanitra mahagaga ianao le Andriamanitra mahery le tsisy antsoanao Andriamanitra Andriamanitra mahagaga mahery masinis matalanjona Andriamanitra mahagaga mievitra panome malalaka matoky loatra raha ianao zay fotsiny Andriamanitra mahagaga mahery masinis matalanjona Andriamanitra mahagaga mievitra panome malalaka matoky loatra raha ianao Andriamanitra mahagaga mahery masinis matalanjona Andriamanitra mahagaga mievitra panome malalaka matoky loatra raha ianao zay fotsiny azy Andriamanitra mahagaga mahery masinis matalanjona Andriamanitra mahagaga mievitra panome malalaka matoky loatra raha ianao Andriamanitra mahagaga mahery
Fotoam-Bavaka zany androany ianao tokoa Andriamanitra le Andriamanitra mahery ianao le Andriamanitra manome anay malalaka ianao Andriamanitra le mihevitra anay foana ninona mandalo ninona miseho tompo tenao eo foana ianao le mihevitra anay foana Andriamanitra ianao le tsy mba mandao anay ianao le tsy mba manary anay ninona zava mitranga Andriamanitra dia teo foana ianao le miazona anay Andriamanitra o mankasitraka anao zay Andriamanitra no ny fitiavanao anay no ferovanao anay halleluia ianao le Andriamanitra mahery ianao le Andriamanitra mahagaga ianao le Andriamanitra masina indrindra halleluia mame voninahitra ny anaranao zay tompo androany halleluia Andriamanitra mahagaga hevitra manome malalaka matoky loatra rayana Andriamanitra mahagaga mahery masiny matalazona Andriamanitra mahagaga hevitra manome malalaka matoky loatra rayana Andriamanitra mahagaga ianao le Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahagaga tsika ianao ilaza fotsiny androany fa Andriamanitra mahagaga izy Andriamanitra mahagaga ninona zavatra tetavinao androany dia Andriamanitra manefa an'izany Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahagaga vetsika faranjany Andriamanitra Andriamanitra mahagaga mahery masiny matalazona Andriamanitra mahagaga le hevitra manome malalaka matoky loatra rayana ianao le Andriamanitra mahagaga ianao le Andriamanitra mahatoky ianao le Andriamanitra mihevitra anay foana tompo ianao tokoa le Andriamanitra tsy nay miantso ny anaranao Jesosy fa mahagaga loatra raha ianao tsara indrindra raha ianao tsy misy mihoatra no ianao Andriamanitra izany ny antony azy mezanay mbola voninahitra ny anaranao androany raha itena tsara indrindra masina loatra raha ianao Andriamanitra halleluia fa tsara indrindra midera ny anaranao Andriamanitra mame voninahitra anao zay eto androany tsy misy tsara mihoatra no ianao Jesosy tsy koraha ataonao mikohaka amin'Andriamanitra ny aminao rehetra androany ny anaty lalan'ny fonao rehetra androany ambara ho anazy ny fahatsarany androany ambara ho anazy zany androany halleluia ray tena tsara indrindra matalazona ianao mideranao ray tena tsara indrindra tsara loatra miko ianao
mijeranao. Amen. Tsika anao tia tana mafon'Andriamanitra sady andraisantsika mpanompondray androany Bishop Patrick Andrianarivo. Halleluja. Tsara tomboka afaka masterna isika. Ifavakatsika fanamasina misaotra anao izay amin'ity androany ity fa afaka mandre ny teninao eto indray. Mangataka indrindra mba ianao ny tena iresaka anatin'ny fony tsirairay avy, amanginy tsirairay avy. Ka ninona mety zavatra iriny mampiasa ny sainy ihany koa eto anatrehanao. Oka ianao hamangy azy ary anefa ny iriny fony amin'ny anaran'i Jesosy. Mitenena anatinay tsirairay avy androany. Misaotra Tompo. Amen. Araka nefa ndraisantsika moa tamin'ny herin'ny anio dia ity volana Jolay ity dia iray volan'ny vavaka. Manomboka eto tsika dia tena mila milomano anaty vavaka. Rahantsika mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fiombon'ny aretina moa izany filazana azy. Lasa vao mahay manano sarotra ny zavatra rehetra. Zao indrindra ny fotoana tena hivavahana. Zao indrindra ny fotoana tena hitadiavana an'Andriamanitra. Amen. Firenena hafa rehetra efa manomboka malalaka misokatra, ny tsika ity mikatona satria mirongatra ny zavatra rehetra. Ka fotoana zao tena hitadiavana ny Tompo. Anio ny lohahevitra ny toroteny dia hoe ANTSOY izy fa voareny ny vavaka ao dia hamaly anao izy. Voareny ny vavaka ao dia hamaly anao izy. Isaia 40:7-20. Isaia 40:7-20. So nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao ry firenena mitoetra ho ziona any Jerosalema dia tsy hitomany intsony. Fa mindrafo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao. Eny raha voareny zany dia hamaly anao izy. Afaka mino izany ve ianao? Ozy hoe ianao firenena mitoetra ho ziona any Jerosalema dia tsy hitomany intsony. Be dia be mety antony hampitomany anao sy nampitomany anao fa ny Tompo eto no miteny hoe tsy hitomany intsony. Fa mindrafo aminao tokoa izy ary raha reny ny fitarainanao, eny raha voareny zany dia hamaly anao izy. Alleluia. Efa toko hoe be da be ngamba raha ny fampianarana momba ny vavaka. Isan'andro mahafinaritra antsika izao amin'ity volana Jolay ity dia vavaka daholo ny ao anatiny. Tena mampirisika anao ako hividy anankiray. Anampy anao be mihitsiny ao anatin'ny vavaka. Amen. Satria tsy ampy fotsiny ny mivavaka, fa ny mivavaka tsy ampahalalana na tsy ampahatakarana dia mety lasa fihetsem-po fotsiny betsaka dia saina be fotsiny dia tsy fantatra hoe henon'Andriamanitra sa tsy henon'Andriamanitra. Roviny ny nivaly sa efa nivaly sa mbola tsy nivaly sa maninona ny tsy nivaly. Izany rehetrarehetra izany mila fantatrao. Ao anatin'ny boky kely isan'andro mahafinaritra iny misy fampianarana be da be an'izany ao. Ohatra fotsiny eny amin'ny Alahady 19 angamba izay. Dia miresaka ako ny hoe nivavaka tamin'ny testamenta taloha. Dia inona ny dikala izy amin'ny teny Hebreo. Dia resaka fandinihan-tena, fitsaranao ny tenanao. Dia nefa rehefa aty amin'ny testamenta vaovao dia mbola manana tendance ohatr'izany foana tsika. Dia lasa tsy haintsika intsony hoe ohatrany ahoana ny mivavaka ao anatin'ilay andron'ny fahasoavana. Fa lasa mifangaro no tanosy ny vaovao any ka tsy haintsika intsony hoe rovin'Andriamanitra no mihaino sy mamaly antsika. Fa mba tonga ny vavaka ao izy fiatraikany ary fantatra hoe mihaino sy mamaly Andriamanitra dia misy zavatra mila hainao. Amen. Amen. Tadio tsara fa ny zavatra tsy hainao dia mampahory anao. Fa ilaina no mitombo fahalalana. Alleluia. Hoia hoe halleluia. Eto Baiboly dia mampianatra antsika hoe
raha voareno izy izy ny fitarainanao dia amaly anao izy. Ny fanontaniana mipetraka, ahoana azahoanao antoka fa ren'Andriamanitra ny vavakao? Satria Baiboly koa dia milaza ny epistiliny Jaune fa raha fantatsika fa miaino antsika izy dia fantatsika fa avontsika izay angatantsika aminy. Dika izay zany tena important rehefa mivavaka dia ianao mahazo antoka fa henon'Andriamanitra ny vavakao. Tsy miteny rery ianao, tsy midona plafond ny vavakao, fa azonao antoka hoe henony. Satria izy hoe raha voareny dia amaly ianao izy. Eo ny fotoana zany hitsara ny ranomasinao. Eo ny fotoana amin'izay zany amindran'Andriamanitra fo aminao, amalian'Andriamanitra vavaka anao. Ahoana azahoana antoka fa miheno izy? Jakoba toko voalohany dia ny fahenina dia milaza. Jakoba toko voalohany ka dia ny fahenina. Ozy izy hoe nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory. Fa izay mihanahana dia toy ny alondrano entin'ny rivotra ka atopatopany. Dia raha mitoma mamaky ianao toy izy aoka tsy hanapohandray zavatra fa amin'Andriamanitra akory izy. Dika izay zany raha toy ianao ka mivavaka ka tianao Andriamanitra hieno ary amaly dia mila mivavaka amin'ny finoana ianao. Hoy ny bokin'ny Hebreo toko 1:12 hoe izay manantona Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mamaly soa izay mazoto mitady azy. Tsy maintsy mino fa misy izy ary mamaly. Amen. Midika izany fa raha tiantsika Andriamanitra andrehantsika dia tsy ampy fotsiny miteny fa mila sura ianao hoe mihaino ahy izy ary mamaly ahy izy. Ny finoana nge dia tsotra ny finoana dia fahazahoana antoka any anaty, fandresen-dahatra any anaty, fahazahoana antoka any anaty. Assurance ozy izy ny teny frantsay. Mahazo antoka ianao any anatinao any fa mihaino ny vavaka ao Andriamanitra. Raha ohatra ianao ka manaraka le vavaka rehefa miracle spécial izay mandeha amin'ny radio na mandeha amin'ny Facebook, sika moa tsy mivavaka rehefa hariva fa ino testion fa amin'ny Facebook no manao le fotoam-bavaka sady mandeha amin'ny radio. Dia any amin'ny faraleza toy ianao ka manaraka dia be dia be le olona hoe mangataka vavaka. Dia rehefa maheno le vavaka atao an'le olona ianao dia henonao ngamba fa fo kely le vavaka. Tsy isy vavaka lava be hoe Andriamanitra hitanao fahoriana mijala ny vahoakanao mba avonjy aho tsy isy an'izany. Tonga dia zavatra tsotra sady mazava ary misy vokatra. Amen. Satria amin'ny fotoana tahaka an'ireny dia ny vavaky ny finoana tsy maintsy ampiasaina. Izany hoe mila mifantoka ny aminao rehetra ary mila azonao antoka fa izay teneninao rehetra exactiny mihitsy ny hoenin'Andriamanitra sady ataon'Andriamanitra. Mila ohatr'izay ianao rehefa mivavaka. Aza mieritreritra ianao fa ny amarony ny teniteneninao no mahatonga n'Andriamanitra mamaly ianao na tsia. Ny jentilisa no misaina an'izany. Afaka mivavaka maharitra mihitsy isika ary tokony hivavaka maharitra isika. Fa tsy ny amarony ny tenitsika nefa no mahatonga n'Andriamanitra mamaly antsika fa ny finoantsika. Amen. Tsy midika izany akory hoe manaova vavaka fohy rehefa mivavaka ianao any an-trano. Fa ilaina mivavaka maharitra. Fa misy fotoana koa nefa ohatra ny teneniko anao teo hoe hitanao amin'ny Facebook sy ianao amin'ny radio reny, tsy misy vavaka lava be. Fa maro ny olona nefa sitrany, afaka. Sotran'izany. Raha fijona vavolombelona moa dia tena be mihitsy. Dia hisorantsika an'Andriamanitra. Ka androany koa ianao na inona fahorianao. Satria mety samy manana olantsika isika. Mety ianao resaka fahasalamana, mety resaka arabola, mety tokantrano, mety zanaka, mety asa, mety hofatrano tsy voaloha. Zao n'izy ianao ty hiditra hiverina amin'ny confinement indray ianao ty dia vao may tombonay ny aditsaina dia aizandray ny ankoanina teo mbo ohatry ny efa nisokatra kely nahita volan-dohavana ny hofatrano le voalohany mbola tsy voaloha fa nisy anankitelo tsy voaloha. Zao ndray zany ty dia hiasa be ny lohanao dia aditsaina be indray ianao dia makaiza dia ahoana dia inona dia hoy izy tsy hitomany intsony ianao. Ahoana hoy izy? Tenenao tsy hitomany intsony ahako. Fa mindra fo amiko tokoa izy. Amen. Voareny ny fitarainanao dia amaly anao izy.
dikan'izay mila siora fotsiny ianao fa mihaino anao izy ahoana zafady aza misalasala mivavaka zay ataonao aza manaiky isalasala aza manaiky anahana fa zava-dehibe ny fananao zay fatokina be zay any anatinao any jesosy rehefa nivavaka dia zao noteneny hoe raha io fantatro fa raha iza dia mihaino a mandrakariva ianao raha izao izy dia fantatro fa mihaino a mandrakariva ianao zany natsoina hoe finoana zany natsoina hoe fatokina be fatakarana ianao ny tadiofo ianao ny zanany zanany ianao ary disponible ho anao foan'Andriamanitra aza manaiky ozongozon'ny devoly sy ny resaky ny olona hoe zay anao zao afrina zay nivavaka inona zao zay ozany teo inona zao zay zavatra nitranga teo nga nisy nininina ny ovakory la ny andro mivavaka fotsiny nefa tsisy nininina mitranga aza manaiky ozongozon'ny zany mikikira foana aza manaiky isalasala anatinao rehefa tsy mianany ianao anatinao mivavaka zay ataonao dia ko fantatrao fa mihaino anao Andriamanitra ary mamaly anao amen amen ka anio ianao tiako hanina fahasahiana angataka amin'Andriamanitra na hitaraina koa ary ianao tsy olana zany satria ozy izy hoe voareny ny fitarainanao dia mihaino anao izy ary mamaly anao izy ozy ny salamy 7:4 hoe amin'ny feoko ny atsoko an'i Jehova ary ny tendrombohiny masina no mamaly ahy izy amin'ny feoko ny atsoko an'i Jehova ary ny tendrombohiny masina no mamaly ahy izy tendrombohiny masina dia tsy aiza fa ty antranon'Andriamanitra eto izy androano anao eto izy ho androano anao ka raha mivavaka ianao androany dia amaly anao izy misy teny mpanao salamy koa milaza manao hoe amaly anao avany ziona ne Jehova manana fotsiny antoka vao miteny ianao androany dia mihaino izy ary mamaly izy misy olona mantsy ndray mieritreritra hoe rehefa bisopa no mivavaka dia zay vao tena misy valim-bavaka tsisy idira maha bisopa sy tsy bisopa zany fa resaka finoana fotsiny ilay izy mila mino ianao mila mino ny zavatra teneninao ianao fa henon'Andriamanitra ny fitarainanao ary rehefa reny io dia mamaly izy zay tsapanao zay mitranga fa rehefa reny io dia mamaly izy tsy haiko mety mandalo fahoriana angamitsika na mety mandalo hoady angamitsika na mety hiatrika fanamby angamitsika tsy haiko fotsiny izy hoe raha azo mpahoriana anao ka hitaraina raha vao fantatrao fa meno anao izy dia mamaly anao izy voareny ianao dia mamaly izy hoy salamy 8:5 hoy izy hoe fony azo mpahoriana dia ny antso an'i Jehova fony azo mpahoriana dia ny antso an'i Jehova eny Andriamanitra no nitarainako dia hoana ny toy eny ny hainy feoako tao an-tepolona izy ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo atsofony atao tepolin'Andriamanitra ianao androany mety ao anaty fahoriana koa ngamby ianao fa androany ny tompo milaza fa mihaino anao izy tonga eo atsofo ny fitarainanao ary mamaly anao izy mamaly anao ahy izy tsy lava ny toroteniko fa tsy dia hijanona fandoa fotsiny tsika hivavaka na inona tianao hitaraina ndray mantsy misy olona koa mieritreritra hoe tsy dia mety loatra ilay mitaraina rehefa mivavaka na Jesosy ary nisy fotoana nitaraina tsisy fahadosoana mihitsy ny mitaraina ary tsy marika na faiblesse koa ny fitarainana aza mieritreritra ianao fa hoe tsy ny olona rehefa mitany dia ohatry ny inona ty be tarainy ty Andriamanitra ve amaly an'izany misy fotoana mba mandalo hoady ianao misy fotoana koa mba mangotraka ny fiainanao misy fotoana mila tsy ho zaka ny zavatra rehetra ka ndeha hitarainay zara ianao any aman'olona ho latsalatsain'ny olona any amin'ny fianakaviana ho ataony resaka sy ho ahilika raha Jehova nitarainanao dia amaly anao izy ka androany mety tsy fantatra zay hitranga rapitso sy ny ravakapitso sy ny efa mitranga amin'ny fiainanao zao fa ny fantatra dia zao raha hitaraina ianao androany dia amendra fo aminao izy rehefa reny vavaka ao dia mamaly anao izy atao amin'ny tempolony Andriamanitra mihaino antsika ary mamaly antsika ka ninona irinao androany an'ity androany ity dia andao hivavaka fa mamaly vavaka Andriamanitra tsangantsika hivavaka ho any amin'izy iantso aniza moa ianao irery no sakaizako izao
Usuri sitari wow Ianao no antenaiko Ianao no antenaiko isana Ho any amin'izy mo ao iantso an'izy mo ao Ho any amin'izy iantso an'izy mo ao Ianao irery Ianao irery no sakaizako iza Usury sitari wow Usury sitari wow Ianao no antenaiko Ianao no antenaiko isana Tompo tsy manana antenaina fa tsy ianao zay Tsy manana tena azo iantorana fa tsy ianao zay Ary tsy manana mpamonjy afa-tsy ianao zay Sotrany amin'ireo olona mety afaka manampy Sotrany amin'ireo olona mety afaka ihany koa mitsabona mikarakara Fa misy fetrany ihany ny olombelona Indraindray aza zava-pona mihitsy Fa ny famonjenao tsara indrindra sady mahery indrindra Androany izay mitodika aminao Andriamanitra Tsy manandriaman-kafa fa tsy ianao zay Ary tsy manana hitarainana fa tsy ianao zay Androandray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Aina na inona fahoriana reto vahoaka ireto Na izay manaraka amin'ny Facebook na amin'ny radio Ininona fitarainana amin'ity androany ity Sotranao afa mamindra fo aminy ianao Amin'ny andro fahoriana ny antsoina ianao ary mamaly ianao Amin'ny andro fahoriana ny antsoina ianao ary mamaly ianao O rabakaria de bos prahi kelevenda rababoshende Shiride bakali de brombos kahide leveri andebo koshete levahande Androany inina mety fahoriana fanamasina Androany inina mety fijaliana Na miara-pahasalamana izany Na miara-bola izany Na mitokantranony izany Na mizanany izany Na ny zavatra hatrehany Midira-tsehatra androany fanamasina Ozonay ny aretina ho faty any amin'ny fakany Levona Ninina anarany Ninina endriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ninina fahaverezan-kevitra androanao ka hitsahatra zany Foka hiraraka ao anatiny hevitra vaovao avy aminao Tolotsaina mazava avy aminao Irao ny anjelinao Hitona ny famatsiana izay ilainy Sokafony tananao dia ho vokisondra izy androany Akizany mpampahory azy dia omeo fiadanana indray izy Fo ianao hitariako fiadanana tahaka ny ony izy Asehoko azy ny hareny fiadanako ianao Ny amin'ny sozy ataonao ianao dia goavana Androany ianao ny fitarainany vahoakanao dia mikasiny tsaray avy Mesamy tsaray avy Mesamy tsaray avy Mesamy tsaray avy Kondalababakaria da boshe Sinambrakadire boshi kandele veriandele bossa Tsy momenatra nangay azy rehetra mendrandranao Andriamanitra Tsy momenatra nangay azy mendrandranao Andriamanitra Oka ny fahavalo tsy hifaly aminy Oka ny ratsy fanahy tsy hampahory azy Oka mpialina sy ny mpakala tsy hanimba azy Fonjeo amin'ny sandronao izy androany Ainjiro ny tananao anao famonjena lehibe Sy toy miakatra ambony fanambony rehetra izy Sy toy miakatra ambony adiny rehetra izy Aneho ny voninahitra ao sy ny fahatsaranao izy O kalibarra dele boshe kene vandra bahasikene le boshe Meketili brandu sukotele via rabababose hide levande Raio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Anaran'i Jesosy Inina mety ranomaso androany Inina mety fijaliana androany Inina mety fitarainana androany
mihaino anay ato amin'ny tempolonao masina ianao ary mamaly anay ato amin'ny tempolonao masina ianao. Ianao no mampitsahatra ny fahoriana rehetra, ianao no mampitsahatra ny fijaliana rehetra, ianao no mampitsahatra ny alahelo rehetra, ianao no mampitsahatra ny fahoriana ny anaty rehetra, ny brisement any anatiny rehetrarehetra, fahaverezan-kevitra rehetrarehetra. Ianao mameazy hevitra, ianao mameazy tanjaka, ianao mameazy fiadana, ianao mameazy fitsara, ianao mahavonjy azy eo anatrehany trangan-javatra zay sarotra tsy ahitan'iza zava-kamonjina iantorahana. Fa ny masonao androana injiro ny tananao, fa ny masonao injiro ny tananao. Sy toy miakatra ambony rika izy, toy miakatra ambony fako izy, toy miakatra ambony zezika izy, toy miakatra ambony vatolampy izy, sy toy miakatra ambony manda izy, toy miakatra ambony ranobe izy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Oni la bakari de vespombri kati de vayande sharabaha loko prondi le veriande de bosha. Ao kan fahavalo tsy anararotra zao trangan-javatra eto amin'ny firenena izao, fa ao kan vonina atao iseho amin'ny tsara ihany, ao kan sandrinao iseho amin'ny tsara ihany, ao kan tanao isokatra amin'ny tsara ihany, ao kan famonjenao asaonao miarihary amin'ny tsara ihany. Fa ianao no mpamonjy azo antoka indrindra, ianao no mpanavaka azo antoka indrindra. Raha mitarena aminao ny vahoakanao amin'ny andro fahoriana, dia ho ianao hitsahatra ny ranomaso ho renao zany ara-maly anao izy misaotra avy eto amin'ny tempolonao masina ianao. Androany mamaly azy, mamonjy azy, manafaka azy, manasitrana azy, manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. O bakatile lebo sandalabaha lebrosh kahide levonda. Miantso ny anjelina accélération divine, miantso ny anjelina famatsiana mahagaga, miantso ny anjelina famatsiana amin'ny tiandroany ty raha eo. Ao kirana ny anjelina famatsiana hamatsiny zavatra rehetra ilainy tsara ihany. Le mekiadaboseke leveriande Zura brakatire boshete le bekerianda laba. Ao ka tsy letika anatin'ny trosa izy, ao ka tsy letika anatin'ny tsy fampina izy, ao ka tsy letika anatin'ny tsy fisina izy. Ao ka ny anjely raha eo le fanazy manompo azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hitondra ny famatsiana mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao ka andatsy tananao hanasitrana ny aretiny rehetra, hanafaka ny fatorany rehetrarehetra, haramerina ny fiadanina ao anatiny ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Onina makatele veriande le boshe brokosite librine le bosha. Kamila la bosha. Miantso ny anjely ny fahagagana amin'ny ty androany ty, anao ny fahagagana zay tiadiaviny, anao ny fahagagana zay irina amin'ny ty androany ty. Fa Andriamanitra mahagaga ianao, an'Andriamanitra tsy miovy ianao. O maridishkari bariande le boseke le pedoskine le boshinda labaha. Manao zava-mahagaga mba ho voninahitra inaranao, anao fahagagana lehibe izy androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anao ny herinao izy tompo, anao ny herinao izy, anao fanambarana avy aminao izy mba ho velona indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inamakati le bodo o shikele rinda la baya baba bose enini ni beya katembrani uno sondela harikatore beki asina mende kapondi lavoro honde skadia namba nini naret na demand nini na fapori na demand hamzo ftonzo kan yafidna hamzo ftonzo kan raji sosidna handevna zanem fakani hanestazani natunuf hanatun tol hanatun ra hanatun newset hanatun tov hanem nudes atantapunduka tane paladi jovis fana masno vozis fana masno atanzao izy fana masno venbelum izy fana masno fana masno ko ikurina lerana ina vamna apatanza kamela na sitana ana vawasda yamne naran Jesosy Kristy e kamarini la boshe hete ni famsavina retereda sesandemune tereta zena bjasna paure tamzai tena uzune amraha Jesosy uzune amnyafu fana masa uzung tsana fa ifana fena retrola sena bavre teretrete na se manaraka Facebook si amrado yanku tena komra Jesosy tena komnyafu fana masa tsambina amnasera yavza fouzu zan levu zan ravza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy elama kareni de bosha heteleba menikali bare ya bosa okivermen fiadana tsara okivermen fitsara tsara okivermen fifalin tsara okitsatan ran masnya la elreta apso vuna chausin fatsara noise am so minute am tiendo antiad 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 okatsi faly aminay ny fahavalo okatsi faly aminay ny ratsy fanahy fokany famonjenao ny iseho amin'ny tsirairay avy aneho ny famonjenao ny vahoakanao mba ho faly androandray aoko ty volana ity volana iseho ny voninahitra aho volana itsara ny ranomasiny alahelo amin'ny fijaliana amin'ny hafangamba mety fahoriany zany famizanaka ao kosa ako fifaliany zany foka ho avany izy amin'ny anaran'i Jesosy
okavany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Me fahendrenany rehetra, me fahazava-tsainany rehetra, me ho azy ny fahasoavany finoana andraisan'ny valim-bavaka. Oh, carida baridi speredi calobore di aspandere hede. Hallelujah. Sharidi de bo, caridi de bo, sandala bacaridi de bossa. Rinamba catile rondo si catila barinde voci cariba rende le vossa. Sotenem niasanao, sotenem niasanao, sotenem nianzelnao, sotenem fananao zemias, sotenem mirakla ziatonao. Manona famatsina ho azy, manona fandresena ho azy, manona fahafahana ho azy, manona fivoana anatin'olana ho azy, manona fakatiavana ho atrano firaisan-tsaina, manona fanasitranao amin'ny ratra-po sy ny alahelo rehetra, manona restauration amin'ny tokantrano sy ny fiainam-pitiavana ary amin'ny fifanaisana, manona fanambinina ho azy amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaorany amin'ny asanao mahagaga, misaorany amin'ny asanao mahagaga, misaotrany amin'ny asanao mahagaga, misotranao mamonjy ny vahoakanao, misotranao miditra tsehatra amin'ny fiainan'ny vahoakanao. Shirabaka redelevo sambaride. Surafana mas miasana. Surafana mas miasana. Sotrany amin'ny asanao anatin'ny fiainantsika. Sotrany amin'ny fagagana izay mitranga amin'ny fiainantsika avy. Sotrany amin'ny fanavaozam-panahy izay mitranga androany. Sotrany amin'ny famonjena lehibe izay asehoanao amin'ny fiainantsika avy. Sotrandrina fanamasina. Tsy matahotra na manany amin'ny ampido izay fainao no miaraka aminay. Tsy manany amin'ny hoavy izay fainao no momba anay. Fifanilaza ianao fa eo aminay mandrakariva ary tsy andao anahafoy anay akory. Sotrany amin'ny famonjenao, misaotrany amin'ny famonjenao, sotra famian'ny fitarainany vahoakanao ianao. Makasidaka ny amin'ny asanao Andriamanitra. Tompo matoky afa mialoka aminao. Hallelujah. Tompo matoky ao fa mialoka aminao. Ny tananao no manodidinay. Reo tebitebi ny fo deo anginavoko hitsatrao ambany ela. Namantsika ihany tompo matoky fa miaraka aminao aho. Tompo matoky ao fa mialoka aminao. Ny tananao no manodidinay. Oh, reo tebitebi ny fo de anginavoko itsatrao ambany elatra. Itsatrao ambany elatrao. Itsatrao ambany elatra. Tikanao anomboka isotra azy amin'izay. Faniano anao izy.
mila matoky ianao fameno anao izy dia misaora azy farak'izay nangatahanao izay mihitsy no hoazonao ary izay no mitranga efa manomboka manao ala izy dia misaora azy sady aza miasasainany amin'ny hoe iza ny ampiasaina inona ny ampiasainy fandriamanitra izy tsy kely lalana izy manana hevitra matapitrisana izy esana misaora azy fefa mamaly vavaka izy misaora azy fefa miasa izy misaora azy fa mamadika ny impossible ho possible izy misaora azy fa nihaino anao izy ary namafandranomasinao ary miditra tsehatra amin'ny fiainanao zay tsy an'olombelona atao hain'andriamanitra atao anao misaora azy misaora fanamasiny amin'ny asanao misaora fanamasiny amin'ny fahagagana ataonao voninahitra ho anao mandrakizay halleloja amen afaka masoena isika no fanatra fahatelo farany isika dia irava amin'ity androany ity ame antompo amin'ny finoana isika ary amin'ny fahatokina itsika kory tsy sanatria raha hoe manome tsy mihena ny vola raisinao any aminao fa hitombo ny hiditra aminao na inona hitranga sy toy amin'ny tantara matoky fa ny manompon'Andriamanitra dia avahany halleloja tadio fa Andriamanitra tsy feraninninina ary nizaniza tsarovy tamin'ny andron'ny Elia rehefa mosary ny firenena tsisy hankohanina ritra tamin'ny renirano Andriamanitra nandefa anjely amin'ny hazo mofo sady ny teny hoe mahakalo aina dia misotro kely an'ity dia minana mofo dia mivirena matory Andriamanitra afaka miahanao foana aza manao an'Andriamanitra ho tsy mahavita zavatra mahatoky eo Andriamanitra eo dia hitsangantsika marina fotoana tompo misaotra anao zay na fotoana mainao anay tamin'ity anio ty tsofokorany ianao ahitan'Andriamanitra iasa androany amin'ity herinandro ty amin'ity volany ty araka ny teny meny tompo tao amin'ny Jeremia 7:30 ozy ANTSOY fa hovaliako ianao ary noko zava-dehibe sarom-patana zay tsy fantatrao Andriamanitra no zava-dehibe ho anao anisoanao mihoatra ny hatramin'izay hitondra fiadanana anao mihoatra ny hatramin'izay amenao fandresena mihoatra ny hatramin'izay amazy rehetrarehetra ilainao tsy amelanao raraka tsy amelanao ravo tsy amelan'ny fahavana motika anao anandratra anao Andriamanitra ary anavaka anao ary aranao amin'ny rasy rehetra ninona endry ninona anarany fiadana masina konanao sika rehetra na hoe amen zay ny fotoanantsika tombo afasoavana